Reavako malala ho tompo mbola ho ampitomboana ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Omany tsara ny rakitra fandraisana. Omany tsara ny rakitra fandraisana. Ny mofinainantsika anio izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy 4:30 ny 9:20 hatramin'ny 9:20 dia azontsika kanalesona indray manao hoe omany tsara ny rakitra fandraisana. Dinidinika ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy manamafy ireo lalàna izay efa napetraka tamin'izany tao aorianany fahavakisan'ilay vato fisaka roa nisy ny dito folo. Dia nasain'Andriamanitra nanamboatra vato fisaka indray Mosesy asiana ny lalàna, ary eo ampampitana izany lalàna izany indrindra dia isan'izay nampitaina ny mahakasika ny fahatsiarovana ny fotoana lehibe jiosy na ny andro firavoravony. Isan'izany ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, ilay fotoana izay ahatsiarovana ny nivoana tany Ezipta fahizay. Fotoana telo lehibe no antsoin'ny jiosy hoe andro firavoravona izay tsaroana isa-taona. Eo ilay andro fihinanana mofo tsy misy masirasira na ny Pasika hoy isika. Eo ny andro firavoravona izay hahatsiarovana ny Pentekosta na ny antsoina koa hoe andro manarakaraka ny herinandro. Ary anankiray fahatelo dia ny fahatsiarovana ny trano ratsakazo. Amin'ireo dia asaina manatitra fanatitra mandrakariva ny zanak'Israely, ary avery soratra masina tenenina foana ilay tapany farany amin'ny 20 hoe aoka tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Aoka tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako o Jehovah. Izany hoe isaky ny mankalaza ny andro firavoravona ny zanak'Israely, na mankalaza ny Pasika izany, na mankalaza ny Pentekosta izany, na mankalaza ny trano ratsakazo izany, dia asaina manomana fanatitra. Ka ny fanatitra arak'izay hitantsika eto dia manomana ny voalohan-teraka amin'ny biby na ny omby na ny ondry na ny osy zany. Izany hoe fantatsika tsara fa misy dikany lehibe eo anatrehan'Andriamanitra izany voalohan-teraka izany. Ny santatra tahaka ny santabokatra tena midika fa omenan'Andriamanitra ny sarobidy indrindra. Arak'izany dia misarika ny saintsika ihany koa izany hanomana sy hovonina mandrakariva amin'ny rakim-pisaorana rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Tsy sanatria akory, tsy sanatria ka vidina fanasan'ny tompo na takalon'ny fanasan'ny tompo ny fanaovana rakim-pisaorana. Tsia, tena tsia. Fa hafa mihitsy ny fanasan'ny tompo izay fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana. Fa hafa mihitsy ihany koa ny antony hanaovantsika rakim-pisaorana, mahatsiaro ny fahasoavana lehibe nomeny tompo ary mahatsiaro ny fomba fanaterana fanatitra fahizay. Dia indro manatitra fanatitra ho an'Andriamanitra isika. Fanatitra efa voaomana, fanatitra sarobidy. Tsarontsika manko fa raha miresaka fanasan'ny tompo isika
dia ny tsara indrindra tamin'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana no nomeny nataony fanatitra ho antsika. Ny fanoratenantsika arak'izany no fanatitra mendrika sisa haza ny fanomezana izay nomeny Tompo ho antsika. Isika izay manolo tena ho an'Andriamanitra mandray ny fanasan'ny Tompo amin'ny fanoratena, zany no zava-dehibe. Ary amonony zany dia afaka mitondra tsara fanatitra ho an'i Jehovah mba tsy hiseho foana eo anatrehany tsy mitondra fanatitra isika. Dia omanitsika ihany koa zany tahaka ny fandaminantsika ny fandaharam-bola ny tokantrano isam-bolana, ny fanomanantsika ny rakitra fisaorana, ny rakitra fandraisana fanasan'ny Tompo isaky ny mandray fanasan'ny Tompo isika. Omano an'i Jehovah ny voaloham-bokatra, ny volo ateraky ny bibinao ary ny santatry ny famoaham-bolanao koa aza tsy maninona izany. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao sy mideranao indray izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra be voninahitra niseho taminay tamin'ny alalan'i Jesosy, ilay nanolo tena ho anay teny amin'ny hazo fijaliana. Misaotra anao izay afaka mahatsiaro ny andro firavoravona, ny fotoana fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Fa misaotra anao koa izay afaka hanolotra ny tenanay ary hanolotra izay anananay mba ho anao Andriamanitra. Kehitriny izahay dia mametraka eo am-pelantananao mba ho raisinao hanitra akasotrany eo anatrehanao ny fanatitra rehetra ho voninahitry ny anaranao. Fa amin'ity an'io ity izay dia mianta aminao sy mivavaka aminao manokana ho an'ireo rehetra tsy salama, ho an'ireo rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana, ireo izay miady amin'ny fahafatesana, ireo izay lazony ny aretina. Tompo, ianao no ampiara-miasa ny mpitsabo, ny fanafody, ny fitaovana, no eto manana samihafa amin'izy ireny. Hijery ianao n'aiza toerana misy azy ireny, na any an-tokantrano any, na any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny toerana samihafa. Tompo, raiso an-tanana satria nidiakapoka taminao nefa nanasitranana anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.